Tonga soa eto amin'ny fandaharana indray isika androany. Tsara misahana ny ankizy tsy ampy taona ny hitondra fanazavana momba ny raharahady madio ety amin'ny fitsarana. Miarahabantsika rehetra ary manasa antsika naraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria mahakasika ny ankizy no resahana eto dia manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsara ny fanarahana azy. Inona avy ireo raharahady madio mahakasika ny ankizy ety amin'ny fitsarana? Zaraintsika efatra izy ireo ahafahantsika manaraka izany amin'ny atsipiriany. Voalohany dia mikasika ny fitaizana sy fiahiana ny ankizy na ny voalazantsika amin'ny teny mahazatra hoe garde d'enfant. Ny hojerentsika faharoa dia mikasika ny adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny ankizy na ny hoe autorité parentale. Hojerentsika fahatelo dia ny fiahiana ireo ankizy raha toaka sanatria tsy eo intsony ny ray na ny reny na izy roa na koa mbola eo ihany ny ray aman-dreny fa tsy maintsy misy olo-kafa isahana an'izay adidy sy andraikitra tokony hosahan'ny ray aman-dreny izay. Jerentsika fahaefatra farany dia mikasika ny fitantanana ny fanana ny ankizy. Manahoana ny mikasika ny fiahinan'ny zaza ary misaraka ny ray aman-dreniny? Ny lalàna dia miteny fa ny zaza dia mananjoa miaraka amin'ny rainy sy ny reniny, mifandray sy mifanerasera amin'ny ray aman-dreny. Na misy fisarahana na misy tsy fifankazahoana eo amin'ny ray aman-dreny dia tsy mahakasika ny ankizy velively izany fa jerena manokana ny ampilamina ny fiainan'ny ankizy manoloana ny ady sy ny olana mitranga eo amin'ny ray aman-dreny. Ahoana ny fifanereseran'ny zaza amin'ireo ray aman-dreny misaraka? Raha vao miresaka momba ny ankizy dia ny lalàna 7 sy 20 aotra 2020 tamin'ny 20 aogositra 7 sy 20 momba ny zo sy ny fiarovana ny ankizy. Io lalàna io no miteny fa ny zaza dia tsy maintsy fanerasera amin'ny rainy sy amin'ny reniny. Mba hahafahan'ny zaza milamina nefa dia faritana manokana ny toerana hipetrahan'izy ireo. Izany hoe na mipetraka any amin'ny reny izy dia mifandray sy fanerasera amin'ny rainy, na mipetraka any amin'ny rainy ny ankizy dia mifandray sy mifanerasera amin'ny reniny. Dia arakaraky ny fangatahana izany io na ny rainy mangataka na ny reny dia ny mpitsara kosa dia mandinika mijery manokana ny tombotsoa ambonin'ny ankizy. Izany hoe ny fiainany andavanandro manao ahoana raha ohatra ka izao na izao ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Mety aminy ve izay tsisy fanontaniana mihitsy hoe fitiavana iza ny tianao dada sa mama, tsy izay no jerena amin'ny ankizy fa hoe aiza ny tombotsoa amboniny sy ny filaminany, sady mihazona an'izay fifandraisana amin'ny ray sy amin'ny reny izay izy. Inona zava-mitranga hozy izy ny lalàna? Raha toaka ny ray aman-dreny anankiray hipetrahan'ny zaza andavanandro, ny anankiray kosa mananjoa ifanerasera aminy, faritany mpitsara moa izay arakaraky ny fahafahan'ilay zaza, arakaraky ny fahafahan'ilay ray aman-dreny izay tokony handray azy sy arakaraky ny filany amin'ny fiainana andavanandro. Dia faritany izay mety ho sabotsy alahady, mety mandritry ny fotoam-pialan-tsasatra na ny vakansy, arakarak'izay mahatsara sy mahamety ny fiainan'ny zaza. Afaka inona ihany koa ny hevitry ny zaza? Voalaza ny andinin'ny fahafito amin'ny lalàna voatononako teo fa hoe hiainona ny hevitry ny zaza. Dia jerena moa izay arakaraky ny taonany sy ny fahamatorany dia anontanina izy hoe ny aiza ny metimety aminao, ny mipetraka any amin'ny dada sa ny any amin'ny eny arakaraky ny mampilamina azy amin'ny fiainany andavanandro, fa amafisiko ihany fa ninona fisarahana na olana eo amin'ny ray aman-dreny dia tsy tokony hiatraika any amin'ny ankizy izany. Izay no mahatonga mpitsara hoe mijery hoe aiza ho aiza ny mahasoa sy mahapetin'ny zaza manoloana an'izay. Manahoana ny adidy sy ny andraikitry ny ray aman-dreny mifandraika amin'ny fiahinan'ny zaza na ilay atao hoe autorité parentale? Izy io dia ny adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny mitaiza, manabe, mampianatra sy manatanteraka izay rehetra mahasoa ny zaza. Io izany mifandraika io na ara-materialy na ara-bola na amin'ny lafinina na ny lafininina dia adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny izay zavatra izay. Ny exercice de l'autorité parentale dia sahan'ny ray aman-dreny
Rotota ho aho mafiziko izay satria misy mieritreritra hoe rehefa misaraka na tsy miara-monina intsony ray aman-dreny dia izay anankiray miahy sy hipetrahan'ny zaza no miandraikitra ny zaza. Izay tsy marina velively, tsy marina velively satria ny adidy sy ny andraikitra amin'ny ankizy dia mitoetra foana izany izay. Dia mandray fanapahan-kevitra ihany koa ny ray aman-dreny rotota mikasika ny zaza, ny fianarana, ny fahasalamana, ny toerana andehanany na lavitra na ny akaika dia mila mahafantatra ny ray aman-dreny rotota raha toa ka tsy miara-mipetraka intsony. Raha miara-mipetraka moa ny ray aman-dreny mbola mpivady ara-dalàna, mbola miray trano dia ny rotota no misahana an'izay adidy sy andraikitra no tany saiko rehetra teo izay. Inona no mitranga raha miala andraikitra ny ray aman-dreny anankiray na tsy afaka manatanteraka izany? Mananjo ny ray sisa miahy sy mitaizany ankizy hangataka ety amin'ny fitsarana misahana ny ankizy ny fanafoanana ny fahefan'io ray aman-dreny tsy mandray adidy tsy mandray andraikitra io, izany hoe exercice de l'autorité parentale exclusive. Izy ihany zany na ny reny ihany na ny ray ihany no misahana an'izay adidy sy andraikitra izay dia angatahany ety anivon'ny fitsarana zany dia misy didim-pitsarana manamafy an'izay. Misy fepetra maromaro nefa apetraky ny lalàna vao azo atao zany zavatra zany misy fepetra maromaro ao amin'ny andininy 12 amin'ny lalàna voalazako teo dia miteny fa tsy azo atao mihitsy ny manafoana ny zo sy ny fahefan'ny ray aman-dreny anankiray raha tsy misy fepetra mila feno fepetra voalazan'ny lalàna. Anisany amin'izany ohatra ny ray na reny lavitra izy lavitra ny toeram-ponenana misy ny zaza izy tsy afaka mandray fanapahan-kevitra aingakaingana izy dia manohitohina ny tombontsoan'ny zaza izay fonenany lavitra be izay dia atokana akinina amin'ny reny na ny ray izay misahana ny zaza izay andraikitra feno izay, autorité parentale exclusive ozintsika teo. Raha ohatra ihany koa izy ka voaheloka amina heloka be vava, voaheloky ny lalàna na voasazy amin'ny resaka fandaozana ny ankohona na abandon de famille na koa nisy didim-pitsarana mihitsy nanafoana an'izay zo sy andraikitra ananan'izay dia amena ny reny na ny ray izay misahana izany andraikitra zany ny zo feno amin'ny zaza. Azondreo ray aman-dreny atao no mamindra izany zo sy andraikitra zany amin'olona raha toa ka ilaina izay mba ho tombontsoan'ny zaza. Ohatra mazava amin'ireny angamba ho raisiko dia ny momba n'ireny ankizy mandeha mianatra lavitra ireny na mivoaka ivelan'i Madagasikara na mijanona eto Madagasikara kanefa mbola tsy ampy-taona dia voalazan'ny lalàna fa mamindra an'izay zo adidy andraikitra izay, autorité parentale izay amin'olon-kafa ny ray aman-dreny dia amin'ny alalan'ny didim-pitsarana avokoa moa no anatanterahana an'izay. Inona no mitranga raha sanatria ka tsy eo intsony ny ray aman-dreny rotota na ny ray? Voalazan'ny lalàna manomboka amin'ny 520 fa tsy maintsy misy olona misahana ny adidy sy ny andraikitra amin'ny ankizy. Izay ilay voalazantsika mahazatra amin'ilay hoe tutelle na tuteur na tutrice no tendren'ny fitsarana hiandraikitra ny zaza anatanteraka an'izay adidy sy andraikitra izay. Manahoana ny fomba fisehoan'io tutelle io? Raha toa ka ny anankiray amin'ny ray aman-dreny no ndao sy ny fahafatesana ny ray na ny reny dia izy ray sisa velona no misahana avy hatrany ny andraikitra feno. Didim-pitsarana ihany koa no anamarinana an'izay ny anankiray izay velona no miandraikitra feno ny zo sy ny adidy amin'ny ankizy. Raha toa ka sanatria avy nefa tsy eo intsony ny ray aman-dreny rotota na tsy afaka misahana an'izany andraikitra izany dia omen-danja manokana aloha ny fianakaviana faran'izay akaiky. Na ny faran'izay akaiky amin'ireny na ny farany akaiky amin'ny ray dia mitovy tantana ireo olona ireo eo anatrehan'ny fitsarana. Toy ny ray aman-dreny na ny mpiray tam-po dia ireny no mandeha mialoha indrindra. Rehefa tena tsy misy ireo izay tsika vao mijery olon-kafa afaka misahana an'izany adidy sy andraikitra izany. Ahoana ny fanendren'ny mpitsara io olona miahy ny zaza ivelan'ny fianakaviana io? Io olona io alohan'ny andren'ny fitsarana anazy dia misy fivoriam-pianakaviana manapaka hoe iza ilay olona, manendry ilay olona ho tendrena hiahany ankizy.
rehefa vitsy zay a dia miseho eto anatrihan'ny fitsarana ireo olona reo a solo tena avy amin'ny ray mpianakaviana solo tena avy amin'ny reny mpianakaviana zay ny voalazan'ny lalàna hoe conseil de famille dia ireo no manolotra an'ilay olona ho tendrena dia manamafy an'izany a ny mpitsara misahana ny zaza tsy ampy-taona raha toka mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny ankizy zay raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny ankizy kosa ny fanapahan-kevitra raisy ny conseil de famille dia manova an'izay a ny mpitsara. Manahoana ny zaza sahan'ny reny mitokana na ny monoparental? Tsy eo a ny rainy zaza mety ho antony maro samihafa moa zay tsy ho velabelarintsika eto a dia iny reny mitaizany zaza iny a no misahana an'io a zo adidy sy andraikitra amin'ny ankizy io. Manahoana indray ny fananan'ny zaza tsy ampy-taona? Mety misy antony maro a mahatonga ny ankizy a misy fananana eo aminy, na io fanomezany ray aman-dreny na io lova na io mety avy amin'ny antony maro samihafa dia mila fitantanana ny fananany ankizy. Ny ray aman-dreny izay manana ny exercice autorité parentale no mitantana ny fananany ankizy raha toaka eo izy ireo. Raha tsy eo intsony izy a fa misy ny tuteur izay efa nitendren'ny fitsarana dia iny olona iny a no mitantana ny fananany ankizy. Mila fahazon-dalana ny fivarotana ny fananany ankizy tsy ampy-taona. Manao fangatahana zany a dia atao mazava tsara hoe inona ilay fananana ho amidy a dia inona ny antony hivarotana azy a dia mijery ny mpitsara hoe fanaraka amin'ny tombontsoan'ny ankizy ve izay zavatra izay a sa tsia. Raha toaka tuteur na mpia-nitendrena no mitantana ny fananany ankizy a dia tsy maintsy misy fanaraha-maso a ataon'ny fianakaviana ilay conseil de famille voalazako teo a avy amin'ny ray a sy avy amin'ireny a dia manara-maso an'izay fitantanana izay. Afaka miteny aty amin'ny fitsarana ireo olona ireo a raha toka mahita fitantanana tsy mety a ataon'ny olona anankiray a mitendrena ihany ankizy. Afaka hovaina arakaraka ny zava-misy ny fanapahan-kevitra mahakasika ny ankizy. Fanapahan-kevitra mikasika ny ankizy a dia provisoire foana, tsy voatery tsy maintsy iny dia iny mandrakizay, provisoire foana, afaka hovana amin'ny fotoana mahamety azy a raha toaka misy antony a tokony anovana azy. Ireo ady madio rehetrarehetra ny tany saiko teo tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ireny a dia afaka hovaina daholo ireny a amin'ny fotoana mahamety azy zany a. Izay no mahatonga azy hoe tsy mitovy loatra amin'ny raha-mpitsarana rehetra mahakasika ny ankizy. Raha mikasika ny fiahinan'ny zaza zao mipetraka any amin'ny mama izy ka misy fotoana tokony mafindra any amin'ny dada dia afaka hovaina zay. Fanendrena olona ihany ankizy tuteur ka ohatra tsy mety ny nataony a mila hovaina dia afaka hovaina zay fa tsy mijanona maharitra. Manahoana ny paikady arahina raha hitondra raharaha madio eo amin'ny fitsarana misahana ny zaza tsy ampy-taona? Mazava ho azy misy fangatahana ataon'ny olona izay hiatrika an'izay raha-mpitsarana izay, na ny ray na ny reny na ny mpiany ankizy dia manao an'izay fangatahana izay apetraka eny amin'ny firaketan-draharahan'ny fitsarana. Ny atota taratasy ilaina rehetra amin'ny ankapobeny dia miainga foana antsika amin'ny kopia sora-pahaterahany ankizy. Avy ao no miainga ny mpitsara mijery hoe iza ny zaza, iza ny ray aman-dreniny, miainga amin'izay ny zo sy ny adidy rehetra. Kopia ny sora-pahaterahana, ny taratasy fanamarinam-ponenana, ny dika mitovy amin'ny kara-panondro any mpangataka, dia ny taratasy fiahina ny zaza, certificat de charge et de garde, eny anivon'ny fokotany moa no akatsika azy ireo, izay no amin'ny ankapobeny. Fa raha misy taratasy hafa hitantsika hoe ilaina hanamafy kokoa ny fangatahana, hanaporofona kokoa ny zavatra lazaina, dia afaka arotsaka fa tsy voafetra zany ny taratasy hoentina. Manahoana amin'ny momba ireo zazavery na narina? Ny mpitsara misahana ny ankizy ihany koa ny miandraikitra azy ireo na miainga avy eny anivon'ny fokotany ny fanaterana azy ireo aty, na avy eny amin'ny polisy na ny gendarmerie, izay toerana rehetra na nariany olona ny zaza na nahaverin'ny zaza dia miandraikitra an'izay ihany koa ny mpitsara misahana ny zaza tsy ampy-taona, mametraka azy ireo any amin'ny toerana tokony hametrahana azy hiahy sy hitaiza ireny ankizy ireny. Iarahana miasa moa zany amin'ireo association sy fikambanana miahy sy mitaiza ny ankizy hisatsokajiny ireny.
raha toa ka ilaina ihany koa ny fanesorana ny ankizy eo anivon'ny fianakaviana na eo amin'ny ray aman-dreny izay misy azy dia manatona ihany koa ny fitsarana amsahana ny ankizy manao an'izay fangatahana izay hoe tokony tsy hijanona eo anivon'ny fianakaviana aloha ny zaza noho izao antony izao azavaina mazava tsara dia ny mpitsara misahana ny ankizy no mandray fanapahan-kevitra izay mifanaraka amin'izay satria misy zavatra maromaro voalazan'ny lalàna ahafahana miahy sy miaro ny ankizy mba hiarovana ny tombotsoa amboniny eo anivon'ny fianakaviana sy eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Manerana ny fitsarana ambaratonga voalohany manerana ny nosy dia misy mpitsara misahana ny zaza tsy ampy taona daholo dia misahana an'izay raha ady madio voatanisako teo izay. Tsara raha eo anivon'ny TP-Anosy ny tondra fanazavana momba fangatahana tany-panjakana azo amidy. Inona izany tany-panjakana azo amidy izany? Ny lalàna 5/4/2020 tamin'ny 7 oktobra 2020 mifehy ny satanitany eto Madagasikara sy ny lalàna 9/4/2020 tamin'ny 13 Jolay 9/4/2020 mifehy ny tany-panjakana noho ny angan'ny famaritana ny tany-panjakana azo amidy. Amin'ny ankapobeny ny tany rehetra izay misoratra amin'ny fanjakana, izany hoe rehefa maka certificat de situation juridique zany isika dia misoratra hoe appartient à l'état malagasy dia amin'ny fanjakana izay le tany ary voasokajy ao anatin'ny tany-panjakana azo amidy izany. Mbola tafiditra ao anatin'ny tany-panjakana azo amidy ihany koa ireo tany mbola tsy vita titra na kadasitra ary tsy nisy fanajariana na fampiasana ny tany nataon'olon-tsotra mihitsy hatramin'izay. Amin'ny alalan'ny inona no ahafahan'ny olona iray mahazo tany-panjakana? Ny fanjakana dia afaka manome ny tany ho an'olon-tsotra amin'ny alalan'ny fifampivarotana. Fifampivarotana mety atao amina olona fantatra izany, mety ihany koa atao amin'ny olona amin'ny alalan'ny tolobidy ampahabemaso na ny vente aux enchères publique izany. Mbola afaka mampanofa ny taniny ihany koa ny fanjakana, misy ny fifampanofana ao anatin'ny fotoana voafetra latsaky ny 12 taona, misy ny fampanofana ao anatin'ny fotoana voafetra latsaky ny 9 taona na ny bay amfiteotika. Ary mbola azo atakalo ny fanjakana ihany koa ny taniny. Izavy ny afaka mangataka tany-panjakana azo amidy? Ny teratany malagasy rehetra dia afaka mangataka tany-panjakana. Ny teratany vahiny kosa dia voafetra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fahazony mangataka na mampiasa tany-panjakana. Misy kosa nefa vondron'olona na olona voatondron'ny lalàna azo omen'ny fanjakana tany eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny tantsaha, ny mpiasa-panjakana na miaramila na sivily na vita asa-panjakana 20 taona, ao ihany koa ireo izay navita ny fiofanana tany amin'ireny centre de formation en agriculture ireny. Tsy maintsy omena ny olona mampiasa na manajara azy ve ny tany-panjakana raha misy fangatahana hividy? Tsy voatery hivarotra amin'ny mpangataka nanajary ny tany ny fanjakana raha toa ka tsy manara-dalàna na tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana mahefa ny fanajariana na ny fampiasana ny tany izay nataon'ny mpangataka. Azo ny fanjakana atao aza ny mandaha izany fifampivarotana izany ary mangataka ny fandroana azy amin'ny alalan'ny didim-pitsarana raha toa ka tsy manara-dalàna ny fanajariana izay nataony. Tsy maintsy manajary ve vao afaka mangataka tany-panjakana? Raha tany tsy mbola nisy nampiasa na nanajary mihitsy hatramin'izay kanefa mbola tsy misoratra amin'ny fanjakana dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana aloha n'ilay tany izay vao afaka amidy aminao izay mangataka, izany hoe tsy ilaina ny fanajariana eto. Raha tany efa misoratra amin'ny fanjakana kosa indray kanefa mbola tsy nisy fanajariana izay nataon'olon-tsotra mihitsy hatramin'izay dia mbola tsy ilaina ihany koa ny fanajariana raha toa ka angataka n'ilay tany. Raha efa nanao fanajariana eo amin'ilay tany ianao
ka efa misoratra amin'ny fanjakana nefa izany tany izany a dia tombon-dahany miaro anao a amin'ny fangatahan'olona hafa ny fanajariana izay nataonao. Izany hoe ianao izay tompon'ny fanajariana manara-dalàna no tokony ahazo an'ilay tany a raha mihoatra ny fangatahana ataon'olon-kafa izay tsy nanajary a ilay tany. Raha misy ny ady ateraka ny tany-panjakana dia izany tsaraina ny raharaha. Eo anatrehan'ny fitsarana misahana ny ady ifanaovan'ny olon-tsotra na ny tribunal civil no tsaraina ny raha toka misy ady ateraka ny tany-panjakana. Raha tsorina dia eo amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany ary lalàna mifehin'ny olon-tsotra no hitsarana na dia ny fanjakana aza no tafiditra ao anatin'izany. Azo atao ve ny mangataka fanafoanana ny fifampivarotana nataon'ny fanjakana tamin'ny olon-tsotra? Eny, azo atao ny mangataka fanafoanana ny fifampivarotana izay nataon'ny fanjakana tamin'ny olon-tsotra raha misy tsy fanarahan-dalàna izany. Ohatra voalohany, tany tsy vita titatra na kadasitra kanefa efa nisy fanajariana nataon'olona dia mbola nosoratan'ny fanjakana amin'ny anarany ihany ilay tany ary avy eo namidiny tamin'olon-kafa. Amin'izay dia misy ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehin'ny satan'ny tany na ny violation de statut des terres. Ohatra faharoa, tany efa misoratra amin'ny fanjakana ilay tany ary efa nanaovan'olon-tsotra fanajariana manaraka ny lalàna manan-kery ary ara-dalàna kanefa mbola namidin'ny fanjakana amin'ny olon-kafa izay tsy nanao fanajariana indray ilay tany. Amin'izay fotoan'izay dia misy fandikan-dalàna ihany koa na ny non respect ny principe d'indisponibilité. Ohatra fahatelo dia ny tsy fanajana ny fanomezana ny tany ho an'izay nangataka mialoha raha toka misy fangatahana roa na maromaro amin'ny tany iray. Izany hoe ny nangataka taloha ihany no tokony omena ny tany raha misy fangatahana any aoriana manaraka. Ny tsy fanajana izany dia ny non respect ny principe d'antériorité. Azo foanana koa ve ny titra azo amin'ny fifidianana tamin'ny mpanjakana? Rehefa foanany didim-pitsarana ny fifampivarotana nataon'ny fanjakana tamin'ny olon-tsotra izay nahazo an'ilay tany ka navadik'ilay olona ny vidy ho lasa titra amin'ny anarany ny fifampivarotana iny dia ko satria efa foanany fifampivarotana dia azo foanana manaraka izay koa ny titra azo avy amin'izany fifampivarotana izay efa foana izany. Azon'ny olona iray ve ny mandroaka olona iray miditra amin'ny tany-panjakana eny fa na dia mbola misoratra amin'ny fanjakana aza ny tany? Raha ny fanajariana sy ny fampiasana ny tany manara-dalàna no misy manelingelina na miditra ankeriny dia azon'ilay tompon'ny fanajariana ara-dalàna atao ny mangataka amin'ny fitsarana ny fandroahana ilay niditra ankeriny. Eto dia ny fanajariana milamina, maharitra, mibaribary ary tena izy no arovan'ny fitsarana fa tsy ny tompon'ny tany satria ny tany dia mbola misoratra amin'ny fanjakana. Eto dia misaotra ny ministeran'ny fitsarana sy ny televiziona malagasy nanampy sy tamin'ny fanatotosana izao fandaharana izao amin'ny manaraka indray tompoko. Misy mandravatanino tsisy raha matetrano ambisegnano mampiasa tany ampilaminana mandova magnara-dalàna mivadiky vôle sorata amin'ny agnaranano tanino ataova magnara-dalàna tsy anignenano sorata amin'ny agnaranano vazofanagnano alevony karatany magnamarigny izofanino aza mavosy biro namako
havako e aza mavosy biro fa biro tsy mihinagna e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mahafaty anao e fataova-paremba tsy avy any akanikany ataova demandinao amy biro ifotony fanagnantany ataova vavolombelogno agnatiny zegny olobe amy tana natany faboliagna natany nohajariagna nataninao efa ela na mvilla nambany volo angala taratasy tade mangala karatany vale mandiana amy biro communal fagnamaragna sorata amin'ny agnarananao tanino ataova magnaradalagna tsy anignenanao surata amin'ny agnarananao fazofanagnanao alevo ny karatany magnamarigny izofaninao aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mihinagna e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mahafaty anao e aza mavosy biro fa biro tsy mihinagna e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mahafaty anao e atsika mbany volo matetiky voankatramo tsy vitsy ny mitaregny satria voarava tany koa fa misy ny manahiragna kaza misalasala magnatogno biro ifotony fanagnantany anao aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mihinagna e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mahafaty anao e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mihinagna e aza mavosy biro ry namako e aza mavosy biro ry havako e aza mavosy biro fa biro tsy mahafaty anao e